tantarany andriary, tantara tena misy. raiso an-tanana ny nofinofinao raha tianao ny hatanteraka azy. Efa endri angaki ny vaovao ry andriary. Vaovao inona ke? Ho avy aty amintsika hanao conférence hono ny Orange. Zany ampianatra piasa Orange Money ve zany sa anao aloha? Aha, ampianatra andrianao TikTok hono fa tsy endry mihitsy mandeha amin'ny trend vaovao be iny. Andrendry koa raha mily akaika ka conférence inona hono zany? Hello women zay le izy, ary natokana ho an'ny vehivavy mazava ho azy arak'izay intsona azy zay. Ka tsy tokony lehilahy ve no miteny amin'ny vehivavy hoe hello woman, ohatrany hoe coucou ma belle. Ndrikoky manontany dia avy eo manany an'olona fotsiny. Azafady kia, toy izy ny fanazavandry ary. Conférence momba ny fanamorana ny fampidirana ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny tontolo numerika izy io. Zany tsara kosa ki zany ko. Za mantsy zao ny hevitra hoe rehefa Orange zany dia hoe appel sy SMS sy internet foana ihany. Tsy resaka antso sy mobile money ihany akino ataon'ny Orange fa misy tetikasa maro be manasoa ny fiarahamonina ary indrindra manosika ny tanora te hivelatra amin'ny sehatra isan-karazany. Ndry manana nofinofy be io zao tena mety amindry zany. Tena ohatran'ny lena be amin'izany aky ako. Faroviana hono zany. Rampitsony zareo no avy eo. Dia tandremindray tsy mianatra fa lozana mingitrika mampiaraka sy manao TikTok tsy mandeha amin'ny zeloniny any amin'ny kevinina any. Zay indray Zara ny tena ho avy mihitsy fa tsy taitry ndry. Fa mila misoratra anarana meloa le izy. Sady mety azo fampiofanana mihitsy izay tena te hiroso. Marina hoe? Tena marina e. Raha zandry tonga dia manatona any amin'ny birao an'ny Orange. Mila raisina ny tanana mihitsy nge ny nofinofy raha tiana ny hatanteraka azy e. Sahi manao dingana tsikelikely mandroso makany amin'ny fantaterahany nofinofinao. Hello neny. Fiteny avezandray zany. Efa mahita atao mihitsy. Hello woman. Aza manadala ry andriary Raikitra ty e. Ho tafany enjenera kely fa mpaminany via amindriko ny tsy lazaina izay tianao lazaina fa ny olona no velamina vineto fotsiny. Tonga tao ampianaranay ny Orange nampanao conférence momba ny tontolo numerika. Tena nahafaly azy zany satria te ho lasa enjenera amin'ny IA. Izy ireo koa mampiofana zavatra toy izany. Na za koa aza tsy nanapo hoe manao an'izany ny Orange. Dia le izy tena natokana ho an'ny vehivavy rery mihitsy amin'ny maha hoe humaine azy. Omena sehatra kokoa zany ny vehivavy amin'ny tindra mandeha ty e. Dia inona nefa ny tombontsoa azonareo tao zany ka? Way, be dia be na mpianatra zavatra betsaka izy ireo momba ny tontolo numerika. Dia rehefa vita le conférence dia anisany voafidy isitraka le programa sy nazo Montoro Montoro? Le anaovana rehefa andro rinina reny ve? Montoro ka piahy na hoe mpitantana sy mpanome torohevitra ny dikany. Vehivavy mpitantana orinasa zay izy io dia ampianatra zavatra be dia be toy ny fifehezana ny adi-tsaina, ny fatokisa-tena sy ny fifatohana amin'ny tanjona mandritra ny 2 volana le fiofanana. Tsara kosa reto zany ry andriary tena manohana ny tanora ny Orange raha izao. Fandraso aloha. Maninona moa zany reny zao vao miteny an'izany zavatra izany? Ka niniko tsy nitenenina mihitsy raha tsy efa vita sy ny valy hoe anisan'ny voafidy ako. Dia efa lasa misy kinafinafina. Mba atao surprise rery neny fa tsy misy an'izany Nenindray ve no anafenany. Tsy maninona zany retsy. Faliny amindriko ary mampirisika hatrany hoe tohiso. Sahi manao dingana tsikelikely hatrany mandroso makany amin'ny fahatanterahany nofinofinao. Eo amin'ny fiainana mahaiza mandrindra fotoana ary araoty izay mety ho lalana sy herika rehetra azo hidirana ahatodiana amin'ny tanjonao. Mbola misy ferivolana moa zany vao vita ny stazindreo amin'ny Orange. Fa inona koa ny mahamaika e? Mba manontany re Ka ohatrany hoe efa tsy andro ny lahy zany izay avy tan'ilay stage koko. Enim-bolana ny faharetany. Zany hoe vao misasaka izy zany zao. Tena ny eto kosa aloha ny safidindry ny hiditra tamin'le Hello Women ny Orange iny
zao ndry a mifanerasera be amin'ny olona maro sy vehivavy be dehibe amin'ny sehatra nomerika. ie sady ny sehatra dia ny lehilahy no tena maro anisa ao soa ihany ny orange fa efa mandrisika ny vehivavy hiditra amin'io sehatra io amin'ny alalan'ny hello women. Ary nareo zany vehivavy daholo mihitsy le ao amin'ny hello women. Ny ao amin'ny hello women aloha tena hoe faly mihitsy aho fa mifanerasera amin'ny vehivavy be dehibe ity teknôlôjia mitovy amiko. Tena tsapako mihitsy hoe aty ny toerana sy ny tontolo tokony isy Fa dia adinory mihitsy a rehefa any a. aiza kosa ka zay angele sahirana manomana le act for her io Inona zany? karazana fifaninanana tetika asa ho an'ny vehivavy dia mpianatra avy amin'ny oniversite isaky ny tanàn-dehibe eto Madagasikara no mifaninanao. Mahakasika ny nomerika foana moa izany sady homan'ny orange ihany le izy Ry ity nga mba nambady asy numerika mihitsy. Vazivazaka izany fa harindrao tsara fotsiny fotoana. Dia araroto tsara mihitsy izay lalana sy hirika rehetra azo hidirana atodiana amin'ny tanjondry. Azony ny nofinofinao ary apetrao ho tanjony izany. salama tompoko. Salama tompoko. Izaho no Andriary le tovavy manana nofinofy ny olasa ingénieur amin'ny IA. Ianao le mentorko Fa aly mahita ny Andriary. Zany Colette. Natao hanory sy hanampy anao amin'ny fidirana eo amin'ny sehatry ny nomerika sy ny fandraharahana. Misaotra indrindra fa tena ilaiko ny fanampianao, ny fahalalana avy aminao, ny traikefanananao mba hatratrarako ny tanjoko. Aza manafa natao amin'izany indrindra ny fisiko arak'izay mahamontora izay. Zaho manokana dia nisafidy ny androso ao anatin'ny tontolon'ny teknôlôjia ary tiako entina miara-mandroso amiko ihany koa ireo manodidina ahy. Tsara be ilay safidinao. Ary lazaiko anao fa mbola tena akavytsiny ireo vehivavy mirotsaka amin'ny sehatra nomerika toy izao. Saingy betsaka ireo adi-tsaina mejady amiko amin'ny fandaminana ny tetika asako sy ireo zavatra hafa manokana ataoko. Eto indrindra ny tenako ry Andriary hanohananao ny amin'izany Isaorako anao sahady madame Colette Ny adi-tsaina tsy maintsy misy. Satria tetika asa goavana ny vinavinainao ho totosa. Saingy mila fehezina izay adi-tsaina izay mba hahatonga anao hitombo-tsaina tokoa ka hatakatra ny hevitra tsara sy tena mety rehetra mitondra makany amin'ny fivoaran'ny tetika asanao. Tena tsapako reraka mafy mihitsy andraindray ange. Ilaina koa ny fahatokisa tena manoloana an'izay fanapahan-kevitra raisiny Iny koa ny tena tsy ananako indraindray. Misy hevitra tonga ao andohako ao izay tsapako hoe tena mahomby fa rehefa tena miroso dia miroro saina indray hoe sao tsy mety ary ity dia miantona kely eo aloha. Fomba njavatra izany Ary efa mba nandalo tamin'izany koa tamin'izany fotoana fony vao nanokatra ny orinasako izay ahy manokana. Saingy ny anarana tsikelikely teny Ianarana? Eny ry Andriary Ianarana ny fifehezana ny adi-tsaina. Ianarana ihany koa ny fananana fahatokisa-tena toy ny zavatra rehetra ihany ary ny zavatra ray rehefa dia mizotra ho azy. Sofa nanoratra anarana tamin'iny konferansa momba ny hello women natao amin'ny oniversite ianarako iny ka voasafidy azo anao hitatana. Ary sofa nisy ny hello women izay programa natao hanamorana fidiran'ny vehivavy toa amin'ny sehatra nomerika. Roa volana latsaka eo ny fiarahantsika ry Andriary ary vonina ny hanomeny rehetra ty amiko aho fanampiako anao. Azoniko ny nofinofika ary tena apetrako ho tanjoko izany. Aza fihezina ho kely ny nofinofinao mijery lavitra. Andaontsika sineny mba hiresaka politika Dray aza ampidirandrian'izany resaka izany ny lohako sao hipoaka eo. Anga moa dia zavatra makarary andobe ny politika paikady entina manatsara ny tanàna nge ny hevitry ny politika raha ny tena izy Ay mo. Ary dia izay mihitsy roneny nananganako an'ity politika lab ity Ino dia zavatra lazaindry? politika lab roneny sehatra iray iombonana ho an'ny olom-pirenena izy io ahafahana mampita hevitra amin'ny vatana amin'ny mpitondra. Ka tsy ohatran'ny Facebook ihany ve izany? Tsy mitovy kosa ka ity tetika asako ity tena natokana ho an'ny fampitana etaeta any amin'ny mpitondra fotsiny. Tsy fanakanana no atao ao fa fanolorana tetika asa fampandrosoana mihitsiny. Na izaza ve izany zao dia afaka manao an'izany? Afaka mihitsy ka
natokana ho an'ny olon-tsotra mihitsy ny politika laba tsy voatery mahay antsipriany be neny fa izay tetika asa ity fotony hitany neny tokony atao dia azo atolotra ao avokoa. Amin'izay koa mba dia nahitandry zareo mpitondra dia mba hatenaina kokoa mivokatra. Ary ny resaka politika ihany neny Ohatra loza mihitsy retsy ty hipoketo ny lohako maharina mafy fa tena mba nahavita zavatra goavana ihany aloha indrina nangana an'izany zavatra izany ny fanampianareo manodidina sy ny orange tamin'ny alalan'ny Hello Women no tena nanosika noho ny diako ry neny sofa teo izy ireo nampahiratra ny saiko hoe azo tanterahana tsara ny nofinofy ary tokony tsy hatahotra irotsaka amin'ny sehatra nomerika ny vehivavy. Mirehare mihitsy akimanana andria Ary tsapako amin'izao ry neny fa tsy azo fehezina ho kely ny nofinofy afaka mijery lavitra foana. Ny rana tamin'ny orange sy ny Hello Women.